Manolotra ny arahaba tompoko ny ala izay na ny varatra aza hatrany no mamaritra ny toetry ny androntsika eto Madagasikara. Izany hoe angatsika indray aloha zany isika amin'ny ankapobeny, indrindra ny any amin'iny morontsiraka atsinanana sy ny afovoantany zany. Etsy ankilan'izay ihany koa rehefa ala izay toy izao mamaritra ny toetry ny andro dia saika andrahoana na anjombona hatrany aloha ny any amin'iny morontsiraka atsinanan'ny nosy iny, arahana orana malefaka zany indraindray. Ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany moa dia andrahoana mety arahana erikerika manify ihany zany eny antsefatsefany eny. Ny rivotra ihany koa dia saika ho mafy ny fitsokany ho antsika eto amin'ny afovoantany mihazo ny alaotra, analanjorofo, betsiboka, boeny, sofia ary any amin'iny ny tendrony avaratry Madagasikara iny. Ho an'ny mpampiasa ny ranomasina sy mpanjona ny ranomasina manomboka eo amin'ny Mahajanga ka hatrany Analalava kosa dia entanina mba ho maila hatrany rehefa mivoaka miandrika satria andrivotra ny andro amin'ny ankapobeny. Mahakasika izay any ranomasina izay hatrany dia misy hatrany aloha ny filazana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy raha ho amin'ny rampitso fa vinavinaina ena minan-talana kosa izay makany amin'ny alatsinainy any amin'iny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny, zany hoe manomboka eto Morombe ka hatrany atao Lanaro any zany. Etsy ankilan'izay ihany koa dia misy ny filazana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy manomboka rampitso tolakandro na ny takariva moa zany ka hatramin'ny talata ho avy izao any amin'iny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny, zany hoe manomboka tia Cap d'Ambre ka hatrany Capestany zany. Mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 metatra mihitsy izay alin-drano izay. Araka izany dia anonja be na aherin'ny ranomasina ka ho antsika izay voaka endrika zany dia arao atsakany sy andavany ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony eny. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina. Azo orana malefaka aloha ny aty amin'ny manodidina ny Antalaha, Analanjorofo ary Toamasina. Andrahoana kosa amin'ny ankapobeny ny faritra atsinanana Vatovavy-Fitonany, Atsimo atsinanana, ny ilany atsinanan'ny afovoantany mipaka hatrany Alaotra Mangoro any. Mety arahana erikerika manify ihany moa zay ny vao maraina be. Ny faritra sisy rehetra kosa maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia toetrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny manodidina ny Sambava, Antalaha, Analanjorofo ary Toamasina. Andrahoana kosa zany ho an'ny Diana sy Sofia. Raha toa kosa ka mety arahana erikerika manify na orana malefaka indraindray ny aty Alaotra Mangoro, faritra atsinanana Vatovavy-Fitonany ary ny ilany atsinanan'ny afovoantany. Ny faritra sisa rehetra moa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana raha ho amin'ny rampitso zao dia manodidina eo amin'ny 9 degré eo ny any Avakina Karatrany. Raha toa kosa ka 10 degré ny ambany indrindra ho an'ny Analamanga sy Mahatsiatra ambony iny. Maripana ambony indrindra kosa dia saika ahitana fidinany hatrany aloha zany ho an'ny afovoantany manodidina eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 degré eo zany. Morontsiraka atsinanan'ny nosy zao dia eo anelanelan'ny 19 ka hatramin'ny 20 degré eo ny maripana. Raha toa kosa ka 20 ka hatramin'ny 30 degré any amin'iny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny. Manangy hatrany amin'ny 30 degré ara moa ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Eva-tanàna, Mahajanga ary Antsohihy ihany zany. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny androntsika tompoko lasy tompoko vavy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.